lahatsorona zany nytenen'ny pamparay masina indrindra dia ny hoe isika rehetra indrindra ao anivon'ny eglizy tsy manakatotrano ny eglizy ary tsy natao anirika na iza ihany koa fa natao andray ny olona rehetra ary samy miezaka tsika mbo tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia zay na homosexuel ianao na tsy homosexuel ianao dia mandray anao Andriamanitra ary zay fanaisantsika an'Andriamanitra zay no atorin'ny eglizy katolika hoe ity no lalana dia zay no ampianaran'ny papa ao anatin'ilay latsorona tsy misy resaka mihitsy hoe tsy hofandrano ny fananahany olona mitovy hoe miaraka tsy misy an'izany eo tsy ilay resaka fiarahana no tsindrin'ny papa ray masina manokana fa ilay olona zay manana ataontsika hoe manana difficulté mahakasika an'izany ka mila ny eglizy mila ny famindram-pony mila ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra fa izao ny olona rehetra zay mandray ny bénédiction dia tenen'ny papa tsara fa mila toe-po lalina avy amin'izay mandray an'izany hoe inony anatin'ny finoana fa mahavonjy azy Andriamanitra zay raisiny ny fahasoavana amin'ny alalan'ny eglizy ka raha misy olona tia andray ny fahasoavana amin'ny alalan'ny eglizy iza moa no anakana hoe tsy azonao raisina ny fahasoavana ao amin'ny eglizy fa tsy adino averiko indray mandeha fa misy lalàna sy fitsipika mifeny fotompona katolika mahakasika an'izany fiarahan'ny olon-droa zany dia ny lehilahy sy vehivavy zay ihany ankoatran'izay tsy misy nefa katoava ny fiangonana katolika ny fiarahan'ny lasa ny vavy samy vavy hoe zany tsara tsy mihitsy ary tsy misy mihitsy zany aza adino zay aza ozongozonina ny fotom-pampianarana fiangonana katolika fa tsy isy zany amin'ny fotom-pampianarana zany hoe fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy sy vehivavy tsy ao anatin'ny fampianarana fiangonana katolika mihitsy zay raha resaka mariazy no resahako izany tsy milaza hoe tsy misy ilany fiangonana an'ireny olon'ireny ary tsika koa tsy afaka tena tsy misy ilana azy ireny olon'ireny fa aza adino fa ilay niteneniko voalohany hoe zanak'Andriamanitra toatsika ny olona mandalo amin'izany fahasarotana izany ka raisina araka an'izay mahazanak'Andriamanitra zay izy raha ohatra ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra nytenen'ny papa anatin'ny interview mbatadinareo hoe qui suis-je pour juger les homosexuels tsika natao hitsarana izy ireny Andriamanitra malala izay fomba amin'izay ny olona tsirairay fa ny fiangonana kosa dia mametraka hoe ity no lalana raisiny zanak'Andriamanitra ary inony fa marina mandeha afahantsika miazo n'izany famonjena toetr'Andriamanitra zany. Matsika to Madagasikara hoe mety hoe misy rituel zany apetraka rehefa manao an'izay hoe mazava ho azy fa tsy misy ary zay lazain'ilay lahatsoratra tsy liturgie ozy izy ny papa tsy ao anatin'ny liturgie katolika nanaovana an'izany na hoe isy lahatsoratra manokana ho lazaina ao ambara fa hoe toy izao ny fandraisana ny homosexuel non tsy misy an'izany fa ny papa dia maniraka kosa angatsona hoe pasteur de l'église zany hoe rehetra ny fiangonana katolika ny Eveka mba handray ny olona rehetra ny sokajiny olona rehetra araka ny situation misy azy mba ho afaka hitantana azy ara-panahy fitantanana ara-panahy ka ny olona tsirairay dia samy hafa foana ny kahana olona anankiray tsy mitovy amin'ny kahana anankiray ka tsy misy liturgie na hoe rite manokana ka hoe izay homosexuel dia toy izao ny fomba fandraisana azy fa manatona ny tompony andraikitra raha mila an'izany ianao mila ny fitantanana ara-panahy mangetaetana zany famindrampon'Andriamanitra zany izy no mahafantatra zay lalana ahafahana mitondra anao sy manampy anao anantonan'Andriamanitra bebe kokoa. Misy fotoana ve tompoko zany ny fiangonana katolika ve tsy nanaiky zay fisofandrano tonga dia resabe amin'izao fotoana satria le izy matsy tonga dia raisin'olona hoe ny réunion mihitsy mitsofinalana tsy nisy fotoana nanaovan'ny fiangonana katolika an'izany mihitsy fa ny vaovao fotsiny zany amin'izao zavatra misy amintsika izao dia ny fanambaran'ny papa azy ampabe maso fa ny fampianarana fiangonana hatramin'izay jereonareo daholo azonareo azoko menanareo ny fampianarana fiangonana katolika mahakasika ny homosexualité izay tsy voatery hoe dradradray ny fiangonana katolika isan'andro fa misy fotom-pampianarana mazava dia tahak'izay foana ny fotom-pampianarana mandray ny olona rehetra ny sokajiny olona rehetrarehetra ary zay Andriamanitra dia mandray antsika araka ny mahidy antsika fa tsy hoe izay tokony ho izy amintsika dia zay koa ny fiangonana katolika fa zadino averiko farany hoe ny fiangonana katolika kosa dia manana fotom-pampianarana izy hitantanana ny vahoakan'Andriamanitra ilay fitsipika ara-moraly zay teneny eo amin'ny doctrine ahafahan'ny zanak'Andriamanitra hoe toy izao ny lalana izorantsika zanak'Andriamanitra mba hanantona ao tsaratsara kokoa an'izany fahamasin'Andriamanitra zany misy ny afaka manaraka an'izany antsaka sy andavany rabasoa rabatsara misy tsy mahavita an'izany araka ny tokony ho izy dia anjaran'ny fiangonana ihany koa no mitantana azy ireny dia zay no atoron'ny paparay masina amin'ilay hoe accompagnement sy la bénédiction. Tsy misy viopera zany hoe fanerenan-kola ho andry firenena hafa firenena mandroso tamin'ny papa François tsy misy hoe zara politika ara-démocratie. Non, zavatra samy hafa amin'izany ny fotom-pampianarana fiangonana katolika tsisy idiran'ny politika na hoe tery avatsy sy avatsy satria averiko indray mandeha fa ny fotom-pampianarana fiangonana katolika dia mifototra amin'ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fahariana amin'izao tontolo izao tsy ny mpanao politika no nanamboatra ny fahariana amin'izao tontolo izao na hoe nanoro ny eglizy katolika mba hanao fampianarana marina
rehefa fampianarana efa hatramin'izay tsy miova mihitsy io fa ny vanim-potoana kosa dia miova arakaraka ny dia ny fiangonana katolika dia mampianatra arakaraka ny vanim-potoana ahoana ny fomba hitoriana ny evanjely na ny vaovao mahafaly amin'izao vanim-potoana misy antsika izao tsy mitovy amin'ny efapolo taona tany aoriana zany fa ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana dia mijanona ary tsy miova anao vinanao be. Azo lazaina rahabe zany fa karazana fomba anankiray amerenana an'ireo mpino katolika izay isan'izay fanavaka vahana fananana sy moa izay orientation sexuelle an'izay ty zavatra anankiray fanambarana nataony papa ty hoe famerenana izy ireo iverina ao anatin'ny resaka tontolo kristianisme. Tokony ngamba fa tsy dia hoe misy fitaovana na hoe famerenana manokana fa anjaran'ny tsirairay anjaran'ny mpino tsirairay na anjaran'ny zanak'Andriamanitra tsirairay ny mahafantatra eo anivon'ny fampianaran'ny fiangonana sy amin'ny fandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana hoe mety aminy ve ny mandray ny fahasoavana eo anivon'ny eglizy sa tsy anjaran'izay. Ny fiangonana katolika zany tsy hoe hanao propagande na tenenina amin'ny fiteny hafa hoe prosélytisme ho amin'ny hoe tongava mivavaka sy amin'ny eglizy katolika tsy anjaran'izay fa fotom-pampianarana katolika dia eo mandrakariva ka anjaran'ny mpino no misafidy hoe mety aminy ve zany fampianarana zany ary mitondra azy ho any amin'Andriamanitra ve fa ny fiangonana katolika dia mampianatra ny fahamarinana hitondra ny vahoaka tsirairay sy ny olona tsirairay any amin'Andriamanitra.